Miarabantsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny vaovao malagasy. Ny masaka azo arositsika androany moa dia mahakasika ny fanambarana goavana, fanambarana lehibe izay nataon'ireo ataontsika hoe kandida ho filoham-pirenena. Folo eo ry zareo, folo mahery folo eo ry zareo nanao fanambarana fa hoe tsy matoky ny ACC ary fanaovana-panjakana no misy eto amin'ny firenena. Satria raha tena marina tokony président Sénat na loholona no tokony mitondra ny firenena na ho mpisolo toerana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Nefa kosa teo ny hoe dia nivadika ireo mpitondra angamba mety fatahorana sa hoe tsy fatokisany ny président Sénat ny loholona ka soloina nandefa taratasy tany amin'ny ACC ny premier ministre talohan'izay. Ka amizao ny afara amin'ny premier ministre na lehiben'ny gouvernemanta Tsay Christian lasa mitondra ny firenena amizao fotoana zao, mpisolo toerana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina teo aloha. Tena mamahy venda raha politika raha ohatra ka hoe resahana ireo mpanao lalàna na resahana ireo mpitsara jiaby rehetrarehetra dia hita manambara etsero fa fandikan-dalàna tanteraka no misy eto amin'ny firenena ary fanonganam-panjakana amin'ny fomba hafa na amin'ny fomba miavaka. Tsy hoe ataontsika hoe fanonganam-panjakana mitondra olona ihany no atao hoe fanonganam-panjakana, fa misy ihany koa fanonganam-panjakana ohatran'izao ataon'ireo mpitondra ankehitriny. Zareo mivoy fa hoe matatra fifidiana nefa tsisy resaka fatahorana fifidiana eto topolasy tompom-bavy fa fandikan-dalàna mioapapana ataon'ity fitondrana ity. Atsika moa tsy asa miteny amin'izy mahavazana azy taratasy zay ataontsika hoe izay no mahavazana azy satria izy nangataka nationalité ho vazaha. Zany hoe izy nangataka nationalité vazaha fa tsy gasy. Ka hoe ka zao no mahatonga atsika mila tonga saina. Efa averimberina foana fa fitondram-panjakana na tsy manara-dalàna nanomboka ny hitondrany teo amin'ny firenena. Hitantsika eto fa nekeny ACC moa le izy ary nandefa dossier koa tamin'ny kandida ho filoham-pirenena. Raisy ny ACC ka atahoana no atao, ino tokony atao? Ny ACC izay natokisana kosa nanambara fa hoe feno dossier, mbola tsy nanazava tsy prendre tena marina hoe feno dossier fa hoe gasy izy nefa tsy mazava ary tsy manome proof hoe tena vazaha tokoa izy ary nahazo taratasy amin'ny fitsarana. Zany mametra-panontaniana amintsika rehetrarehetra topolasy tompom-bavy satria efa mafanafana ary manahy tena mety hisy korontana goavana, hisy korontana mavaivay eto amin'ny firenena. Tsy sasatra amin'ny tenan'izany satria tsy sanaiky an'io filoha vazaha io satria izy tena nimitsy no vazaha ary amin'ny fomba ahoana moa no hanakena ny fivadividiana raha ohatra ka hoe misy kolikoly avolenta mahatratra ohatra amizao social media efa avolenta ihany koa ny vaovao rehetrarehetra tonga dia mety hiparitaka amin'ny Facebook. Dia amin'ny fomba ahoana no ahafahan'ny président ny ACC na CENI fa hoe marina na tsy marina. Nefa ataontsika hoe raha misy olo tena ireo ataontsika hoe isaky ny antoko isaky ny candidat bureau de vote dia misy olo tena ireo antoko rehetrarehetra samy misy. Nefa raha ohatra hoe misy sangadravatra kolikoly maneho an'izany manana proof ireo solotena ny antoko na solotena ny kandida reo mety tsy anaiky zareo amin'ny CENI, mety tsy anaiky zareo amin'ny ACC havadiky zareo. Manoloana ireo fandikan-dalàna sy fanitsakitsahana lalam-panorenana verimberina nataon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ACC izay ny baribary tamin'ireo fanapahan-kevitra noraisina. Fanapahan-kevitra laharana faraiky amby folo tsipika ACC bara D3 tamin'ny 9 septambra 2024 mametra ireo listy ny kandida ho filoham-pirenena amin'ny fihodinana voalohany ny 9 novambra 2024. Fanapahan-kevitra laharana fa 12 tsipika ACC bara D3 tamin'ny 9 septambra 2024 mahakasika ny fahabanga-toeran'ny filohan'ny Repoblika, ny tsy fahafahan'ny filohan'ny Sénat, isahana ny andraikitry ny filoham-pirenena mpisolo toerana
sy ny fanendrena ny gouvernement ankehitriny isana ny asan'ny filoham-pirenena mpisolo-toerana fanapahan-kevitra zay mitanila sy miendrika firaisina tsokombakomba amin'ny fahefana mpanatanteraka tafalatsaka tanteraka ao anatiny tsy fanarahan-dalàna ny firenena tsy voaja ny fisaraha-pahefana ary tamindondoza ny demokrasia izahay candidat anaty listra ofisialy navoaka ny ACC ka nanao sonihetsy ambany dia milaza orentany orendanitra fa tsara dalàna nanaken'ny ACC miatotantaratasy ny candidat vazaha Rajoel Andry Nirina ho ao anaty listra ofisialy ny candidat ho filoham-pirenena fanonganam-panjakana nataon'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana na ny ACC tsara dalàna ny tantana ny gouvernement ankehitriny ny firenena ary miteraka savorovoro amin'ny vahoaka sy ireo androm-panjakana hafa noho izany tsy matoky intsony ny ACC izahay satria tsy afaka iantoka ny tsy fitanilana izy amin'ny famoahana valim-pifidianana sy ny ho fitsarana ara-drarina ireo disadisa mety hisy momba fifidianana ary tsy anatrika ny fanasana zay ho ataony amin'ny 12 septambra tsy ekena nitondran'ny gouvernement ankehitriny ny firenena amin'izao endrika fanonganam-panjakana izao ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement io raha teo efa mitanila hatramin'izay ary milaza kariary fa efa manohana candidat iray misavorovoro ny saim-bahoaka ary mandalo crise ny androm-panjakana sy ny firenena ankehitriny tsy misy fitoniana ny fikarakarana ny zotra-pifidianana koa miantso miery velona rehetra sy ny vahoaka mpiray-tanindrazana mba ho saro-piaro amin'ny fanajana lalàna sy ny fitandrona ny fiandriana pirenena miantso ny FFKM izahay mba handray ny andraikiny amin'ny maharay mandreny ny firenena azy hitarika midinika ivoan'ny firenena amin'izao crise lehibe izao miantso ny iraisam-pirenena tsy iraitsi-kombakomba amin'izao fanikandalana izao ka handray ny fepetra tandrify azy natao teto Antananarivo fahatelo amby folo ny volana septambra taona 2020 sy 2020 Sony Marc Ravalomanana président national ny team président Hera Jonaromampianina Tahina Razafinjoel Augusta Paraigny Ajo Andrenanarivelo sy teny Randrena Soloniaiko Jean-Jacques Ratsietson Raubella Andry Roland Ratsiraka Razafitsendrofa Jean Brunel vokatra fividianana fa eo no mampiasa saina eo no mampetram-panontaniana fa raha misy an'izany tokoa dia hihenjana ny lalao hihenjana ny zava-misy eto amin'ny firenena ka izay no mampanahy antsika jiaby antsika rehetrarehetra ho tonga saina satria amin'izao fotoana izao dia mirona amin'ny tsy fetezan'ity firenena ity mirona fanjakana ataontsika hoe jadona ataontsika hoe fanamparam-pahefana amin'izao fotoana izao dia hitatsika fanambarana nataon'ireo mpanao politika sy kandida amin'izao misy ihany koa ny fanambarary ireo fidèle zanapera fa hoe fa ela hozy izy raha ohatra ka hoe atsika ty manaiky an'izao fitsindrana zao na finoany rajoeny latsaka eo dia manaiky anazy ho resy satria hisy fivadiany ataontsika hoe vokatra na hoe hisy kolikoly hisy fangalarabato avolenta ataon'ireo mpitondra reo izy tompoky tsy ry mamim-bahoaka zany izy filoam-pirenena Rajoelina tompoky de tsy mamim-bahoaka misy vahoaka tianazy mety mamim-bahoaka amin'ny sasasasany fa ny vahoaka koa tonga saina maro ny district maro ny fatra efa tonga saina mety tsy azo izy amin'ny fatra Lavany Sava Diana tsy azo izy amin'ny fatra Antsinana mety hisy fa mety vitsivitsy tsy azo fa tokoa izy Antananarivo mety azo izy fa vitsivitsy any Toliary hany angamba faraka
ity hazo izy koa maromaro anaty filiara ihany ny fanantenanana mafa za mino nandeha izy any amin'ny faritra Digo, faritra Tsinanana, faritra Majunga, hazo izy viza fa tsy hazo ataontsika hoe maromaro. Satria amin'izao fotoana izao miezaka ihany koa ireo mpanao politika mba ho tonga saina ny vahoaka satria atsika gasy dia mahantra afaka ataon'ireo filoham-pirenena Andradjoelina aty zarany t-shirt drala vola zaran'izareo ihany koa t-shirt mandritra amin'ny taona fifidianana propaganda ohatran'izao dia zaraina ohatry izany daholo ny vahoaka amin'izay makatia satria itsika intipo eo ny fampisehoana spectacle rehetrarehetra ty zay no mahatonga atsika malagasy ohatrany hoe vidina ny safiditsika atsika mila tonga saina vahoaka malagasy tokoa fotoana an'izao aoka tsy ho azo reberebeny ireo mpanao politika reo izay manan-kevitra izay hitanao fa hoe hahasoan'ny firenena ao fidio fa zareo reo rehefa eo ny fitondrana dia mameno kibo kolikoly manao namana ka zany no jerena amizao ambelonareo koa ho an'ny kandida hafa na ataontsika hoe Ravalomanina satria izy ireo dia discipline zareo reo dia tsy manao izay hahahanitra ny vahoaka zany fa zareo reo mijery ny vahoaka amila tsika tonga saina alaivo ny t-shirtany alaivo ny volany alaivo ny makafy spectacle miaraka aminy fa za manaiky kosa ny hifidy na hoe hividy ny safidinao satria samby ho avy ny propagandy ho avy eo daholo ny mpanao politika rehetrarehetra alaivo ny t-shirtany alaivo ny volany jereo spectacle tsara dia rehefa mifidy anao jereo zay le manana topo-kevitra izay manana hevitra tsara izay hita fa hampandroso ny firenena amin'izao fotoana zao satria amin'izao dia miamahantra ny malagasy tsy hoe fahafiry fahadimy farany ve sa fahafiry ka zay mahatonga atsika mila tonga saina ity misy vidéo zay fanambarana ataon'izareo kandida misy folo mareo kandida reo misy folo ireo kandida ka atsika rehetrarehetra rehefa ho avy ny fifidianana alaivo ny volany alaivo ny t-shirtany nefa kosa rehefa mifidy dia manaja mifidy aza manaiky reberebeny zareo zany ampy zay tsy hiatra 5 taona tsony tsika fa ampy zay miatra foana tsika nandritra ny 5 taona zay fa zao kosa misy fotoana zavatra rehetrarehetra ary tsy haitsika mitondra raha makasika ny Rome ty satria mety voatsarintrao ny iza ty ity filoham-pirenena ty maro moa amizao ny fanaovan-kevitra makasika ny fanaovan-kevitra n'ireo kandida reo tsika koa resaka eto satria maro koa moako ny filaharan'ireo kandida moa laharany voalohany moako zafinjahoelina tahina ary laharana faharoa Andeanarivelo Hajo Herivelo laharana fahatelo Andrinirina Rajoelina laharana fahaefatra Ratsiraka Iarovana Roland laharana fahadimy Ravalomanina Mark laharana fahaenina Paraina Auguste Richard laharana fahafito Raboelina Rangemalala Andry Verezo laharana fahavalo Zafinatao Jean Brunel laharana fahasivy Ratsirahorana Lalaina Harlanto laharana fahafolo Rajanal Mampianina Rakotorimanana Hery Marshal laharana faharaiky amby folo Radieranirina Saint-Vincent Daniela laharana faharoa amby folo kosa Ratitson Jean-Jacques Zibivia laharana fahatelo amby folo koa Randiana Solonaiky Ositeny Thierry io ny numéro filaharandreo kandida izay latsaka amin'ny filoham-pirenena amanasatsika mahazo mifidy aleo kokoa zay rehefa samby tsy nianatra ny fidina aza mifidy Andradjoelina fidio Marc Ravalomanina fidio Randiana Solonaiky Ositeny tsy midika zany hoe
manohana ny zareo reo fa jerentsika ny zava-nisy teo amin'ny 5 taona tsy resaka fanamboaran'ny andrajoelona amin'izao ty resaka trano-pianarana na resaka fanomezana vasitsinjo ino moratsinjo rehetrarehetra no atao hoe fambirensoa ny firenena na hoe mambatra lalana maro mbola tsy vita tompoko raha ohatra tsika mandeha any amin'ny fatra na mandeha Tamatavy Toamasina jereo lalana azany autoroute RN13 zany mbola tsy namboarina fa mody propagande amin'izao ndray zao dia amboarina RN10 RN41 RN7 mbola tsy vita mbola tsy anaty manamboatra zareo zao dia ho aby be propagande amboarina ndray ny lalana amin'izao ka zay mila mahatonga saina atsika io satria hafa aby ny propagande miezaka mafy be mihitsy zareo amin'izao io mba an'izany asa mba hanaovana 5 taona fa taiza foana zareo nandritran'ny 5 taona ka zay